Ataovy an'i Jesosy ny te-akao dia ataovy mafy. Alléluia! Alléluia! Ndao avy hatrany raha mety ianao dia hitsangana eo amin'ny toerana misy anao dia mialohan'ny hirahantsika, hirahan'ny vavantsika dia ndaontsika hiara-maka salamo. Salamo fa 5:70 mandrimy voalohany ka hatramin'ny fafito hoe avy aoka isika ioby ho an'i Jehovah. Aoka isika hanao feo fifaliana ho an'ny vatolampy famonjenantsika. Aoka ankeo anatrehana amin'ny fiderana isika. Aoka hanao feo fifaliana ho azy amin'ny firana isika. Fa Andriamanitra lehibe Jehovah ary mpanjaka lehibe ambonin'ny Andriamanitra rehetra izy. Eo an-tanany ny fitoerana lalina amin'ny tany ary azy ny tendrombohitra avo. Azy ny ranomasina fa izy ny nanao azy. Ary ny tany maina dia noforonin'ny tanany. Avy ka aoka hiondrika sy hankohaka isika. Aoka isika handohalika eo anatrehan'i Jehovah mpanao antsika fa izy no Andriamantsika ary olona fiandriny sy ondry tandrevana isika. Mba saintsainao ve zany androany hoe iza ilay Andriamanitra izay tompontsika izay efa eto amin'ity toerana ankehitriny. Raha mety sady ianao dia ahofafay amin'ny lanitra ny tananao dia lazao hoe Andriamanitra lehibe ianao nahary anay ary androany izay hideranao sy hanome voninahitra anao fotsiny noho izany fahalebiazanao zany. Raha mety ianao dia ndao iorakoraka ho an'ilay izy atizay kamadrak'izay ho an'ilay baharin'ny lanitra sy ny tany dia ilaza ianao hoe lehibe ianao Andriamanitra. Est-ce qu'on peut proclamer combien notre Dieu est grand? Chantons. Combien et tous verront
azo arina aminao fenao no Andriamanitra. Androany zay tsy mitady zavatra hoe hitany voamasinay miavaka be vao hanambara hoe lehibe ianao. Fa raha mijery fotsiny izay manodidina anay, mijery ny voa rehetrarehetra dia afaka manambara izahay fa tsisy tahaka anao mihitsiny. Ianao ilay Andriamanitra hatr'izay tsy nisy namorona. Ianao ilay Andriamanitra maharitra mandrakizay. Ianao ilay mahay ny zavatra rehetrarehetra. Ianao ilay mahalala ny zavatra rehetrarehetra. Tsisy miafina aminao Andriamanitra. Ary fier izay androany manambara hoe izany ny Andriamanitra izay tomponay. Halleluja. Fiadanan'Andriamanitra ho amintsika menakavy. Mankasitraka anao ny amin'ny fanjohinao ny fandaharana izay ahafahantsika menakavy indray mandray fampaherezana, mifampivavaka ary mideran'Andriamanitra. Ampitiavana be no androsoana ao amin'ny tokantranonao amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Ho fanomboantsika ny fotoana dia hivavakantsika tompoko. Ry Andriamanitra io misaotra sy mankasitraka anao izahay no ny fitahinao manokana, no ny fitantananao ka no velominao, no namindranao fo. Ankehitriny izahay tompony amin'ity fandarana ity, izay rahanay aminao dia apetraka ampelantananao izany ary amin'ny anaran'i Jesosy. Na iza manatrika sy mandray izao fandarana izao dia tononona fa hiasa eo amin'ny fiainany ianao ary ho tahinao manokana izy. Ny asany devoly kosa dia ravana amin'ny anaran'i Jesosy, tsy manakira ao anatin'ny fampitana fandaharana. Misaotra fa namasonao fa miasa ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'izao fotoana izao ary dia andeha indrayntsika hiaino ny afatr'Andriamanitra izay inoantsika fa tena hoe akasika ny fiainantsika tsiraray avy izany afatr'Andriamanitra izany. Andriamanitra moa dia miteny foana izy, velona Andriamanitra ary miasa Andriamanitra. Atao vakiantsika tompoko ary ny ten'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Jeremia. Ny Jeremia ho amin'ny 30 andininy 7 no andeha ho vakiantsika ny tenin'Andriamanitra. Jeremia 32:27. Amin'ny anaran'i Jesosy izao ny voasoratra manao hoe: Indro izao ny Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra, moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko fa. Averina vakiana ny ten'Andriamanitra. Indro izao ny Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra, moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko fa. Andriamanitra eto no manao fanambarana lehibe fa izy dia Andriamanitra ny nofo rehetra. Eto amin'ity tany ity zany dia izy dia milaza ary manamafy fa izy no Andriamanitra ny nofo rehetra. Zany hoe na ino an'Andriamanitra ny olona, na tsino an'Andriamanitra ny olona, dia manambara fahefan'Andriamanitra ny fahefany faratapony fa Andriamanitra ny nofo rehetra eto ambon'ity tany ity. Zany hoe eo ambaniny avokoa ny zavatra rehetra. Izy no ambony amin'ny fahefana eto ambon'ity tany ity. Ary izy no Andriamanitra izy tsy hoe chef fotsiny, na ihany koa hoe izy no lehibe, fa Andriamanitra izy. Ary tohizany zany milaza hoe moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko fa. Izay aloha dia anisan'ny lehibe hoe mamaritra aloha voalohany indrindra tsara ho fantatsika rehetra zany fa tsy misy Andriamanitra tsika nofo rehetra eto ambonin'ny tany mihoatra ny Andriamanitra lehibe izay ambarany ten'Andriamanitra io. Mety mieritreritra Andriamanitra hafa anarana hafitsika eto ambonin'ny tany hoe misy milaza ny Andriamanitra zao, ny Andriamanitra variananina, ny Andriamanitra ny zao. Fa tokana ihany zany ny Andriamanitra, tokana ihany Andriamanitra ny nofo rehetra. Andriamanitra izay nahary an'izao tontolo izao dia Jehovah Andriamanitra Jesosy Kristy sy ny fanahy masina izay milaza fa izy rery ihany no Andriamanitra ny nofo rehetra. Tsy misy Andriamanitra afa-tsy izy. Ary izao zavatra lehibe lazainy koa dia hoe moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko fa. Ny fahagagana dia faritana amin'ny hoe zavatra anankiray tsy manaraka ny lalàn'ny natiora. Ohatra hoe raha ny saka zao no manatody dia zava-mahagaga zany. Raha ohatra hoe ny antitra ny maniry nify dia zava-mahagaga zany. Raha ny maty no mitsangana dia zava-mahagaga zany. Zany hoe manohatra ny lalàn'ny natiora ny fahagagana. Kanefa izy Andriamanitra izay namorona ny natiora rehetra dia milaza izy fa tsy misy ozy izy zava-mahagaga izay tsy hainy. Zany hoe ireo zavatra eritreretintsika zany, saintsika hoe
tsy ho tanteraka mihitsy na hoe tsy ho possible ho tanteraka mihitsy fa vitan'Andriamanitra no mahatanteraka azy. Izay le famaritana no mahandriamanitra azy. Voalohany hoe Andriamanitra ny nofo rehetra izy, Andriamanitra ny nofo rehetra izy, zany hoe na conscient na tonga saina na tsy tonga saina ny nofo rehetra eto amin'ity tany ity, de ambarany amintsika rehetra na ampahafantariny amintsika rehetra fa izy no Andriamanitra ny nofo rehetra. Eo anatrehan'izay zany androany de mila henitsika zany ary mila fantatritsika zany androany fa izy no Andriamanitra. Ndraindray ny olona de hoe Andriamanitra sy zavatra hafa de ampitoviana hoe samy Andriamanitra ireo, fa ambaran'Andriamanitra fa izy rery ihany, izy no Andriamanitra nofo rehetra, ary ambarany koa le havana fa tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainy, tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainy. Raha Andriamanitra izy de tsy hoe Andriamanitra fotsiny fa mampiseho ary ambarany izany mandriamanitra azy zany hoe izy de mahay zava-mahagaga rehetrarehetra zay tena tsy eritreretin'ny fisainantsika ho tonga fa mbola vitan'Andriamanitra izany. Wow, zay le mahandriamanitra azy. Ary izao zavatra mampahery be hoe tsy Andriamanitra mahagaga fotsiny izy fa matoa izy laza fa Andriamanitra nofo rehetra, de le tian'Andriamanitra hanehoana mandriamanitra azy zany de isika tsiraray avy nofo rehetra eto amin'ity tany ity. Amin'izao fotoana izao zay mandre isika rehetra zay ao anatiny zany hoe nofo mbola metsiketsika velona amin'izao vanim-potoana izao, anona no mbola voateraka azy, de isika mihitsy tompoko no tena tian'Andriamanitra hanehoany izany zava-mahagaga izany. Io zava-mahagaga io de mazava ho azy fa zavatr'Andriamanitra, chose divine, zavatr'Andriamanitra. Andriamanitra ihany no mavita izany. Ary na manao zavatra ary ireo olona zay eo ambaniny na ireo ny foroniny de atao hoe faible izany, atao hoe tsy manan-kery zany raha oharina amin'ny zava-bitan'Andriamanitra. Toko angamba fa na iza milaza tena ao Andriamanitra tsisy nay namorona ny ranomasina, tsisy nay namorona ny masoandro manao adaptation, manambatambatra, mamorona avy amin'ny efa vitan'Andriamanitra. Izany no ataony maro eto amin'izao tontolo izao. Fa ilay Andriamanitra kosa de mahagaga izy ary tsy misy zavatra tsy hainy atao ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Ary amintsika nofo rehetra zany hoe isika nofo izao mihitsy zany isika olombelona izao mihitsy zany no tena tian'Andriamanitra nehoana izany fahagagana izany. Raha hijery zao tsika hoe zava-mahagaga nataon'Andriamanitra atao amin'ny Baiboly, vakitsika zao ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny filazantsarany Jaona toko 4 manomboka ny 9 nandeha ho vakitsika ny tenin'Andriamanitra. Ino inge zay lazay ny tenin'Andriamanitra Jaona toko 4 manomboka amin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe misy zazalahy manana mofo vary ordea 5 sy hazan-drano madinika 2 fa ho ampinona moa zany amin'izao olona betsaka izao. Fa hoy Jesosy, asaovy mipetraka ny olona ary nisy ahatra be teo, ka de nipetraka ny lehilahy tokony 5,000 no isany. De nandray ny mofo Jesosy ary rehefa nisaotra de nizara izany tamin'izay nipetraka hihinana izy ary ny hazan-drano koa arak'izay ny ilainy. Ary rehefa voky ny olona de hoy Jesosy tamin'ny mpianany, angony ny sisa tsy lany mba tsy hisy ho very. Tena angoniny ka nahafenoarina 12 sy sombotsombony mofo vary ordea 5 izay ambiny tsy lany nanana. Ary ireo olona vakitsika hatreo ny tenin'Andriamanitra, tsaritsika hatreo ny tenin'Andriamanitra. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe mofo vary ordea 5, hazan-drano madinika, tsy mbo hoe hazan-drano lehibe koa fa hazan-drano madinika 2. Voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa izy ireo de andeha ho zarain'i Jesosy amin'ny olona ny lehilahy fotsiny no 5,000. Ny vehivavy sy ny ankizy zany raha ataontsika hoe sahala amin'ireo koa 5,000 de 5,000 5,000 Israel na 15,000 personnes no izarana ny mofo 5 sy ny hazan-drano madinika 2. Voalazan'ny tenin'Andriamanitra toy izy antsika amin'izay ary ny tenin'Andriamanitra 11 dia nandray ny mofo Jesosy ary rehefa nisaotra dia nizara izany tamin'izay mipetraka hihinana izy ary ny hazan-drano koa arak'izay ilainy. Ary rehefa voky ny olona, aleloia, de hoy Jesosy tamin'ny mpianany, angony ny sisa tsy lany mba tsy hisy ho very. Wow, mahagaga be zany. Zany hoe
tsy hoe tena nanahirana ny zaran'le izy fa tena hoe tsy lan'le izy voky ny olona ary mbola nisy ambiny izany teto aloha zany teto zany ry havana de mampiseho hoe zava mahagaga be mihitsy zany hoe mofo anankidimy zava-madinika trondro madinika azandrano madinika anankiroa no zaraina nataony Jesosy de siza fa Andriamanitra nofo rehetra de izao hoe naneo izy fa izy Andriamanitra mahavita an'izany tsy misy mahavita an'izany mihitsy raha tsy Andriamanitra eo zany de pirofo hoe ohatr'izany le fahagagana ataon'Andriamanitra ohatr'izany le fahagagana ataon'Andriamanitra zavatra tsy mandeha araky ny kajy ny lôjika tsy mandeha araky ny lalàny natiora eritrereto hoe raha ny kajy hoe tahaky ny ahoana moa zany abean'izany mofo zany hoe anankidimy zany na ataoko hoe ny mofo topaina lava indrindra eto ambonin'ny tany ngamba tsy fantatra hoe ohatrohatry ny ahoana misy 2 metatra ve de izany anankidimy no zaraina amin'ny 15,000 personnes na hoe 5,000 sy 1 alina olona izany mahavita an'izany fa misy fahagagana ao anatin'izany zany ny zavatra ataon'ilay Andriamanitra izay toriana amintsika androany izay milaza amintsika androany hoe za lay Andriamanitra hoy izy Andriamanitra ao Andriamantritsika satria izy Andriamanitra nofo rehetra zany Andriamantritsika rehetra zany izy Andriamantritsika rehetra na mirara azy na tsy mirara azy de tokony ho fantatritsika zany androany fa Andriamantritsika rehetra Andriamanitra izay asiwany fa manao fahagagana izy anisany manavaka ary toetra mampiavaka mandriamanitra azy de ny fahagagana ataondry havana ary zany ny anankiray naseho an'ity tantara ity hoe wow mbola nisy ambiny indray 12 sobika mba tena lay fisaretsaina hoe nataoko ary nisy olona 10 tao an-tranontsika olona 100 tao an-tranontsika na nasa olontsika hoe olona 100 de mofo anankidimy ihany teo io natao sakafo io sady entrée io no plat de résistance io ny dessert io ny gâteau io de io mofo anankidimy ihany nasina sardine anankiroa ny zaraina tao de ohatry ny ahoana hoe sahatsika ve nanao an'izany amin'ny fomba tsotra de ozytsika hoe anaonao fontsika raha nanao an'izany kanefa de sahany Jesosy nanao an'izany nasiwa no démonstration Jesosy hoe izany ny démonstration asiwako fa Andriamanitra ao satria maninona manao fahagagana ao ndraindray de tsy sahan'ny olona resahany zany fa iverin'ny olona hoe to asana de voly ihany zany raha vao misy fahagagana zany de hafahafa zany tic-tac-toe zany mialatsiny amin'izay fitenena zay sy ny sisa fa zao mety misy zavatra ratsy ataon'ny olona any fa zao hoe izy aza tsy Andriamanitra noforon'Andriamanitra misy eo mahay azany zavatra zany maika ave fa Andriamanitra ry havana le Andriamanitra no nofo rehetra voalazany ten'Andriamanitra fa tena hoe fahagagana lehibe no nataony Jesosy teto hijery ndray antsika anankiray tsy alalafitsika fa amin'ny Jaona toko faharoa io zao alohany nazavako le Jaona toko faharoa de zao sakafo teto nanaovan'i Jesosy fahagagana matetika ny olona de mahatonga ny olona eo amin'ny fiainana ataotsika hoe izay no besoin primaire tsika olombelona de ny sakafo izany ary be de be ny olona tena hoe manana olana ao anatin'izany sakafo zany tena hoe ao anatin'ny fisetona hoe miresaka tsy fahampitsakafotsika miresaka hoe sakafo tsy ara-dalàna isika ary vokatra zany de hoe marary ny olona tena hoe tsy salama ny olona azo lazaina ihany koa hoe tsy tena normal ny fitombon'ny olona satria maninona tsy ampy sakafo fa le Andriamanitra nofo rehetra zany de zao manao fahagagana raha-tsakafo le Andriamanitra nofo rehetra fa tsy hoe Andriamanitra fotsiny ohatra zao hoe fanahy de tsy inona moa zany mba ataon'Andriamanitra amin'ny resaka ara-tsakafonay olombelona nofo fa hozy izy ny ten'Andriamanitra hoe indro izao no Andriamanitra reo nofo rehetra Andriamanitra ao Andriamantsika rehetra eto amin'ity planeta tany ity ary zao izy tsy misy zavatra mahagaga izay tsy haiko atao aminareo reo amin'izay ilainareo reo satria inoko hoe ny biby lava tsy mila fahagagana inoko hoe ny vitsika tsy mila fahagagana fa isika nofo no mila izany isika olombelona zay ny fironon'Andriamanitra de mila izany teto zany de manapirofo hoe jerevo ane
jereo zany ohatra lehibe zany fa nanao fahagagana mihitsy Jesosy tao anatiny zany resaka sakafo izany. Letsika mbola hijery indray hoe ohatra anankiray atao filazantsara ny Jaona. Ny Jaona toko faharoa vakitsika eo amin'ny 15 ka hatramin'ny faraika 12 izany tantara izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakaram-bady tao Kana ny Galili ary tao ny renin'i Jesosy. Ary Jesosy ny mpianany koa dia nalainy ho amin'ny fampakaram-bady. Ary rehefa lany ny divay dia hoy ny renin'i Jesosy taminy tsy manana divay izy. Hoy Jesosy taminy raha vehivavy mofa ninona koa izao sy ianao tsy mbola tonga fotoako fa hoy ny reniny tamin'ny mpanompo ataovy izay sainy ataonareo. Ary nisy vato enina nalany rano indrona hitelo vatavy mipetraka teo fanadiovana araka fanaon'i Jesosy. Dia hoy Jesosy taminy fenoy rano ny siny dia nofenony hatramin'olony. Ary hoy Jesosy taminy tovozy amin'izao ka eto eo am-pandahatra ny fanasana dia netiny. Ary nanandrana ny rano tonga divay ny mpandahatra ny fanasana. Nefa tsy nalala izay niaviny fa ny mpanompo izay nanovony rano nalala dia niantso ny mpapakatra izy. Ka nanao taminy hoe araka ny fanaon'ny olona dia ny divay tsara no arosony aloha. Ary efa nisotro be ny olona dia voazay ratsiratsy kokoa. Fa ianao kosa dia efa nitahiry ny divay tsara mbaraka ankehitriny. Izany no nataon'i Jesosy tao Kana ny Galili ho voloham-pamantarana ka nasehony ny voninany ary nino azy ny mpianany. Eto indray zany zao dia hijeritsika ohatra anankiray faharoa anehoana Andriamanitra ny nofo rehetra mpanao fahagagana ny zava-mahagaga ainy. Teto zany dia tao anaty fampakaram-bady na hoe mariage amin'ny teny frantsay izay haitsika rehetra. Tao amin'ny fampakaram-bady io zany dia tao Jesosy. Tao Jesosy. Dia rehefa tao izy ilay Andriamanitra ny nofo rehetra dia nisy problème tao. Inona ny olana tao anatin'io tokantrano vao io? Tokantrano vao niorina dia tonga dia efa tonga ny olana. Ny olana moa misy foana. Misy foana ny olana. Ary vao nivady andro ray voalohany fanambadiana dia tonga ny olana tsy ampy ny divay. Fa satria tao ilay Andriamanitra ny nofo rehetra nomena fahafahana hetsika ilay Andriamanitra ny nofo rehetra dia no teneniny ilay vehivavy Maria ozy ny ten'Andriamanitra izy dia nietsika izy tsy nahajery fotsiny zany hoe rehefa tonga eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray Jesosy ary nomena fahafahana hetsika dia tena mahalala ny tokony ataony izy. Teo izy dia naneo izy tsy hoe teo izy dia hoe ay atao ty ny portefeuille koa dia ty ny vola. Tsisy resaka vola. Averiko ihany tsisy resaka vola. Zany tsy miteny tsy ilaindre vola reny fa tsy any amin'ireny mihitsy no anaovan'Andriamanitra fahagagana. Tsy miankina amin'ireny tsy afaka manao ninina hozy Jesosy fa tsisy vola ne. Tsisy vola zany teo. Tsisy resaka vola teo. Fa hozy izy Jesosy hoe inona zavatra nasainy nataony? Feno rano izy ny siny, feno rano. Fa fenona rano ny siny dia hozy endanaty vozy. Tsy nanao ninina teo izy fa mibaiko fotsiny izy endanaty vozy dia gaga ny olona hoe tsika zao no natsaka. Tsy nisy hafahafa teo hoe efa nitondra rano avy any an-tranony any izy fa tsika nasainy natsaka. Dia tsika nasainy nanovo mba tsy misy trucage mihitsy zany teo na kely ary. Aveo dia nitovozina ilay izy dia maninona? Divay. Ary lazainy ny mpandahatra ny fanasana fa tsara kokoa no ny teo aloha. Zany hoe tsara ny zavatra ataon'Andriamanitra aloha dia tena tsara. Ry havanao, mahafinaritra be maheno an'izany hoe izany ny Andriamanitra tsika, Andriamanitra ny nofo rehetra. Dia nampiseho an Jesosy zany afaka ny ilay olana nisy teo amin'ireo olona ireo. Teo zany dia tena hoe anisan'ny démonstration na ihany koa hoe nanehoany Jesosy ny voninany ozy ny ten'Andriamanitra voloham-pamantarana nataony tamin'izany fotoana izany. Matetika ny olona dia hoe miaina amin'ny zava-misy. Fa Andriamanitra zany tsy voafehan'ny zava-misy. Andriamanitra dia no limite tsy voafehan'ny zava-misy Andriamanitra. Fa Andriamanitra revana dia izao hoe Andriamanitra ny nofo rehetra izy na inona mety hoe endrika ny fahagagana tediavin'ny olona dia hain'Andriamanitra izany. Ny olana kely fotsiny dia izao. Tsika mieritreritra hoe Andriamanitra koa dia voasakana hoe tsisy lalanao dia tsy afaka mandeha koa ve zany Andriamanitra? Tsisy vola dia tsy afaka manao zavatra koa ve zany Andriamanitra? Tahaka antsika olombelona zay everitsika hoe misy fitra isika olombelona. Fa Andriamanitra kosa dia izao tsy manapitra Andriamanitra.
tsy misy zava-mahagaga ozy izy zany hoe illimité tsy voafetra ny zavatra vitan'Andriamanitra fa na tsisy minininareo de vitan'Andriamanitra manao zavatra teto de rano ny teo divay nefa no ilaina haitsika tsara fa ny rano sy ny divay zavatra samihafa samby likidy izy fa samy manana ny karazany kanefa izao ry havana naseho an'ilay Andriamanitra fa izy de mahagaga de ahoana naseho any teo zany ka nahampitola gaga zay le fahagagana hoe mahagaga na de rano mangatsika lasa divay fa zany no nataon'Andriamanitra izany izay le Andriamanitra ny nofo rehetra de ozy ianao hoe hay zary zany fa tsy hitako ho tonga anytsika rehefa aveo ohatra anankiray fahatelo fahagagana izay hojerevantsika ihany koa de rehefa aveo amin'izay tsika amaly izay fanontaniana izay vakitsika ny ten'Andriamanitra ohatra anankiray fahatelo mampiseho mitantara ny fahagagana nataony Jesosy Luka 17 amin'ny anaran'i Jesosy inona indray ny tantara tato ny tantara vakitsika amin'ny 19 manao hoe ary nidra tao vohatra anankiray izy de nisy boka 10 lamy fanena taminy izay nijanona teny lavitra eny ary izy ireo ny antso mafy nanao hoe ry Jesosy tompo mamindrafo aminay ary hitandreo de hoy izy taminy mandehana misy ho ampisorona ary efa lasa izy ireo tena dio teny ampandehanana ary ny anankiray tamin'ireo raha nahita fa sitrany izy de niverina ka nankalazan'Andriamanitra tamin'ny feo mahery atreo ihany vakiko ny ten'Andriamanitra teto indray de miresaka le hoe boka aretina indray zany resantsika eto marary zany izy ireo boka zany izy 10 reo de rehefa nifanena tamin'i Jesosy izy de niantso vonjy tany amin'i Jesosy izy lay Andriamanitra ny nofo rehetra lay Andriamanitra tsika zany no nitotiany de ozy izy hoe ry Jesosy ry ahoana ozy izy ry Jesosy tompo mamindrafo aminay hitanao rehefa milobava ny olona mitodika tena mitodika marina amin'i Jesosy de mihetsika izy inona zavatra nataony tsy nanao inona mihitsy izy fa nibaika fotsiny izy de zao ny teneniny hoe mandehana miseho any ampisorona inona moa dikan'izany ry havana zany miseho any ampisorona zany de ny olona efa sitrana satria reny boky reny zao fitenitsika malagasy hoe mitoka-monina ohatry ny boka ny boka zany de atokana toerana izy de ao izy no atao traitement na hoe tsabony de rehefa hita fa sitrana izy de miseho any ampisorona miverifie hoe mampiseho hoe jereo fa tsy misy boka tsony amiko de hoe dana amin'izay ary ianao mody mahazo miverina any amin'ny fianakaviana ianao de izany no nasain'i Jesosy nataony hoe dana miseho zany hoe tiany Jesosy tenena zany dana amin'izay makany fefa tsy marary tsony nareo nefa izy amin'io fotoana io ao anatin'le boka rehefa nandeha izy ireo teny sy ny fahagagana fa niala teny aminy ny apokany na ny aretiny wow zava-mahagaga be zany zany anisan'ny fahagagana lehibe ry havana izay nataon'Andriamanitra amin'ny nofo rehetra izany noho izany de zao ry hava-malalo ivavaka ao androany mba hiasa amin'ny fiainanao Andriamanitra ivavaka ao androany Andriamanitra moa de tsy tamaso tahaka nisy hoan'i Jesosy tamin'ity fotoana ity fa amin'ny fanahy izy no manatrika atsika ka ivavaka ao androany ary tiako koa ianao androany tena ino fa ao anatin'izao vavaka izao de hiasa amin'ny fiainanao Andriamanitra ao anatin'ity vavaka ity na de foy ihany aza de izao hoe hiasa amin'ny fiainanao Andriamanitra aoka ino an'izany ianao androany le Andriamanitra tsika le Andriamanitra mahagaga androany hiasa amin'ny fiainanao apetrao amin'ny tratranao ny tananao de vavaka ao anao amin'ny anaran'i Jesosy le Andriamanitra ny nofo rehetra le Andriamanitra mahagaga androany no ivavahako ho an'izay rehetra manatrika sy miaino ny afatra Andriamanitra mifona ray ho azy androany mamindrafo amin'ny ianao amin'ny anaran'i Jesosy miala ny aretina eo amin'ny fiainana na inona karazana aretina eo aminy amin'ny anaran'i Jesosy sitrana izy androany misy fahagagana misy fanasitranana tsangana ny malemy androany amin'ny anaran'i Jesosy no ananganana izany
ninninna olana ao amin'ny arabola sy ny tokantranony amin'ny anaran'i Jesosy misy vahaolana misy fahagagana eo amin'ny fiainan'izany olona izany amin'izao fotoana izao izay mino fa magaga ilay Andriamanina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miasa eo amin'ny fiainana ianao ry Andriamanitra io makasitraka anao androany mitsangana amin'ny anaran'i Jesosy ny malemy amin'ny anaran'i Jesosy raisy ny fahagagana amen. Dia hitantsika ampahirezana antsika ao anatin'izany dia izao eritrereto tahaka an'le boka folahy fa efa tsisy atahorana teo zao mpianatra rehefa nitondra le mofo dimy Jesosy dia tsy niteny tena inona no atao amin'io fa tsy olona anaky 10 ve no vokon'izany fa nanaiky tsara izy hoe satria izay nolazain'i Jesosy satria izy mpanao fahagagana dia niandry tsara ny zavatra rehetra nataon'i Jesosy izy dia niseho izany rehetra izany dia nipotra ny fahagagana anio ary dia maneke fotsiny ianao androany fa Andriamanitra dia mitondra maneho zany zava-mahagaga zany ary androany dia mifelisite anao androany arabainy ianao fa nandray fahagagana tao anatin'izay vavaka izay. Andehantsika ary hojerentsika hoe fa maninona ary mbola tsy mandray fahagagana fa maninona za zany raha Andriamanitra nofo rehetra izy mpanao fahagagana dia maninona ary tsy mandray fahagagana. Dia izao iverenantsika ihany ilay afatra Andriamanitra teo voalohany indrindra aloha dia izao tao amin'le natao amin'le mofo dimy natao amin'le divay rano tonga divay dia izao hoe nisy présence an Jesosy zany hoe teo zany Jesosy fantaniana ataoko anao hoe ao ve Jesosy ao anatinao ve izy tena azo antoka ve fa mitoetra ao anatinao Jesosy raha sanatria ka tsy ny valiny dia izao hoe izay aloha no zavatra anankiray lehibe tsy maintsy ataontsika hoe mila zany isika mampandroso an Jesosy ho ao anatintsika mila toerana ho an Jesosy ao anatintsika tsy ndray andro tsy herinandro tsy isan-kalahady tsy isaky ny sabotsy tsy haiko isaky ny fotoana zay atserovantsika fotsiny fa tena monina eo amin'ny fiainantsika raha ohatra zao Jesosy hoe juste passage fotsiny tao amin'le fampakaram-bady hoe nandalo ny Jesosy dia lasa fa nandritra n'le fotoana rehetra dia tsy niala teo mihitsy Jesosy dia naninona izy nietsika izy naneho fahagagana izao ny zava-misy rehefa tonga ny olana dia izay ny olona hoe Jesosy vonjeo zay zany no mahatonga le fahagagana tsy hitan'ny olona satria manana fotoana voafetra ihany Jesosy no mipetraka ao na hoe passage ihany no io Jesosy io eo amin'ny fiainany fa raha tiantsika ny anam-piainam-pahagagana satria izy ny Andriamanitrantsika rehetra Andriamanitrantsika rehetra izy Andriamanitra nofo rehetra dia inona zavatra ataontsika tsy maintsy omentsika toerana izy tsy maintsy mampandroso azy isika ho anana fahefana raha ohatra nefa nampandrosoana zao Jesosy ka mipetraka tsara teo amin'ny sisa dia mipetraha ianao fa efa misy mpikarakara ao zany hoe tsy afaka nomena may izy anao zavatra eo amin'ny fiainany tsy afaka mandidy sy manapaka amin'ny teny anankiray tsisy ninona mitranga ao ry havanao be dia be koa ny olona malala Jesosy fa tsy Jesosy zany no manana fahefana na ihany koa hoe mandidy sy manapaka ny fiainany fa izy ihany no chef ny fiainany izy ihany no mamily ny gouvernail ny fiainany wow tsy hisy zavatra mitranga eo raha tamin'izay zao le mpandahatra fanasana teny za nge spécialiste amin'ny ty divay ty petrahinao Jesosy fa ianao nge invité fa zao Jesosy nomena fahefana iasa aneho ny fahaizany teo amin'ny toerana anankiray io ry havanao isika ve mamela an Jesosy mame fahefana an Jesosy anjaka eo amin'ny fiainantsika tsy maintsy ataontsika izany noho izany androany dia tsy maintsy manao an'izany ny olona vao mahita fahagagana tsy maintsy manao an'izany ny olona vao mahita fahagagana ka na nivavaka ao anao ary ateo dia izao hoe tsy maintsy ataonao zany tsy maintsy ataonao zany tsy maintsy ataonao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Faharoa dia izao koa amin'ity anio ity lazay ny ten'Andriamanitra fa tao anatin'io fampakaram-bady io Jesosy rehefa nomena fahefana dia tsy nanao zavatra rery izy fa tsy maintsy manao zavatra miaraka amintsika
olombelona ny anaova fahagagantsika tsy misy hoe eo fotsiny tsika am'croiser les bras de miandro fotsiny fa misy zavatra ampanaoviny atsika foana tao am'le mofo dimy sazandrano roa de rehefa vakina ny tenin'Andriamanitra de niteny Jesosy hoe ame sakafo reo olona ireo dika zay hoe misy zavatra tokony amena aloha any ndraindray ny olona de zao tsy hanao ninina fa de miandro fotsiny eo ka tsotra zany le fahagagana ataon'ny Andriamanitra tsika fa tsy maintsy miasa miaraka amintsika izy de ozy ny olona hoe zay mihitsy moa tsy anatenako fahagagana pastera fa aloha hiasa eno tsara fa tsy zany ny zavatra nataon'i Jesosy hoe ndana miasa ianao fa zao nataon'i Jesosy hoe le asa nasain'i Jesosy ataony de hoe aito ty ary le mofo zany le zavatra iainanao misy eo amin'ny fiainanao io no asain'i Jesosy no asain'Andriamanitra etsy atsika amin'ny fahagagana ahoana moa zany manaiky zay lasain'Andriamanitra tsika amin'ny amin'izay zavatra iainantsika androany ahoana hoe zany Andriamanitra zao de miteny atsika hoe naizanaiza ingonandrona telo amin'ny anarako teo ampovoany ry havanao mamita tena ny olona raha hoe tia hitan'Andriamanitra iasa eo amin'ny fiainany kanefa izy rery fotsiny rehefa mivavaka rery anao de miainanao Andriamanitra fa zao misy fahagagana tsy ataon'Andriamanitra mihitsy raha tsy tonga tao anatin'le fotoam-pivoriana iry ty toerana rehetrarehetra ty izay nanaova Jesosy fahagagana aloha de fanamariana lehibe teo amin'izany mofo dimy sotrony roa zany de tao anaty fivoriam-bavaka tao anaty fotoam-bavaka Jesosy nampianatra ny teniny ary teo de nanao fotoana amin'izay Jesosy rehefa avy nampianatra efa tena hoe maharitra izy nampianatra teo zay koa mantsy ny olona sasany ay vaovao fotsiny pastera de andray fahagagana de zay ka alohantsika tsy famitaka zany fa zao ny zavatra nitranga hoe tongava mamonjy fotoam-pivoriana tongava le fotoana lehibe zay atrehan'i Jesosy ary zany de anasana ianao ho anay ao anatin'izao fizarana fandarana izao izay ambarana eny aparany eny amin'ny famaranana fandarana moa ny filazana izay tomanay ianao ahafahanao mamonjy amin'ny fivoriana zany mba hisitrahanao koa ny anjara fahagaganao ao anatin'izany fananantsika ilay Andriamanitra ny fahagagana izany tao anatin'ny fivoriana io Jesosy no niteny hoe eto ty ary le mofo izy Jesosy zany hoe raha tsy namena zany le mofo de tsy misy fahagagana ny fahagagana ataon'Andriamanitra zany de zao misy zavatra alain'Andriamanitra any amintsika any misy zavatra asain'Andriamanitra ataontsika izay ohatrany hafahafa tsy de mifanaraka amin'ny fisainany maha olona tsotra na olona ordinaire ny olona naturel fa zao hoe hafa mihitsy eto ty le mofo any etreto hoe raha mahay fahagagana izy de aza mena mofo izy Andriamanitra fa zany miteny misy mofo de misy afaka ataon'Andriamanitra zany fa izay mihitsy ny fomba fiasan'Andriamanitra satria nahoana mitaky finoana avy any amintsika mantsy zany hoe raha alaina le mofo dimy de ahoana de tena iny venao fa hitranga zany nalaina le mofo dimy finoana be nen'le tovolahy kely ty ary ty ny mofo dimy tsy meme hoe mofo dimy ve de mba ho aiza trondro roa ve de mba ho aiza fa nomena le izy nisy eo fahagagana tao anatin'izany faharoa de hoe tao am'le hoe rano tonga divay mba enoy ry havany ozy Jesosy hoe fenoy rano ny siny misy foana zany ny toromarika zay lazay ny tenin'Andriamanitra tenin'Andriamanitra zao milaza hoe mivavah mandrakariva Luka 21:36 milaza an'izany mivavah mandrakariva mivavah mba hery anareo zany hoe misy zavatra sain'Andriamanitra atao ary zay mihitsy no enotsika ny tenin'Andriamanitra andehanantsika makany am-piangonana mba ahafahantsika miaino zay zavatra sain'Andriamanitra ataontsika teo Jesosy de niteny hoe feno rano ny siny de tsy teny le ray hoe inona koa zao dikan'izany ohatrany hoe Andriamanitra ohatra mampanao zavatra tsy misy dikan'izany oui tena zany mihitsy ohatrany hoe zavatra tsy misy dikan'izany asain'Andriamanitra atao asio rano siny io Andriamanitra zao mitenin'ny olona hoe ianao mila fahagagana ianao mila maneo an'Andriamanitra ianao de hoe za zao mila volako ny ty aposiko indray ve ny ameko oui zay mihitsy ny fiasan'Andriamanitra de zay manaraka an'izay de mahita fahagagana zany nataon'Andriamanitra teo anatrehan'izay hoe alefa asio rano siny manaiky zay atao ampasain'Andriamanitra atao de natao zany tovozindray tsy niteny izy misy podra ty amina podra mazika de ho araratraraka ao anatin'ny reto sy ny vato reto de zay nareo vao miservira anazy fa tsy nanao ninina mihitsy izy fa ery alavitra ery fotsiny de reo koa moa de tena manaiky tsara izy ary zay mihitsy tsy maintsy manaiky an Jesosy sy ny teniny isika vao mahita fahagagana
averiko izay tsy maintsy manaiky an' jesosy tsy maintsy manaiky an'andriamanitra sy ny teniny isika say vao mahita fahakakana nandeha izy tondra n'le siny izy nararany zany de inany tranga nipotra ny fahakakana zay zany zavatra lehibe lazain'andriamanitra fahatelo de zao fa maninona ny tsy miseho fahakakana Isaia 59 andininy folo sy faharoa de vakiko zany amin'ny anaran'i Jesosy zao ny voasoratra manao hoe indro ny tanan'i Jehova tsy fofa mahafonjy ary ny sofiny tsy lalitalovana fa mare fanelokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary fahotanareo mampiafina ny tavany aminareo ka de tsy maino izy eto milaza hoe indro ny tanan'i Jehova tsy foy zany hoe indro ny tanany fa manao fahakakana fa inona no mahatonga le fahakakana tsy hitan'ny olombelona satria ny olona saro amin'ny fahotana rehefa manota zany ny olona de saro n'le fahotana de tsy afaka mipakany aminy fahakakana ataon'Andriamanitra azadino fa tena mitondra perte be antsika ny fahotana satria anisan'ny zavatra lehibe entiny na ny impactany de zao hoe tsy afaka mandray fahakakantsika rehefa manota inona raha ny safiditsika raha te handray fahakakana zany tsika de tokony mangetaeta ho afaka amin'ny fahotana iza moa no manafaka amin'ny fahotana inona ny fanafody tsy paracetamol tsy metronidazole tsy haiko koa ny fanafody fantatrao hoe reny zany manala retin'andoha manala rety kibo inona ihany koa amoxicilline antibiotika fa inona le mba hoaniko mba ho afaka amin'izany fahotana zany satria ka izany raha mbola manota foana de maninona bloquer le fahakakana tsy Andriamanitra miteny alohanao inona mifatinao fa izay mihitsy le lalàna an'Andriamanitra zay satria mantsy izy Andriamanitra masina sy marina kanefa kosa tena vonina monjy ny olona rehetra ao anatin'ny fahotana de zao iza na inona no manafaka ny fahotana de tsotra ihany tsika aloha mila mangetaeta takany hoe za te ho sitrana de anatona ry tobo-pahasalamandry zany hoe mila mangetaeta de manatona ary zany no anasana ianao fiangonana refia eto Androndrakely izay tompona andraikitra lehibe amin'izao fandarana izao ary ny refi erany Madagasikara hatrany am-parantany de anasana ianao tongava fa ao anatin'izany ianao afaka manolo tena ho an'ny tompo ianao ary indrindrindrindra de vonina hivavaka ao anao izahay hitondra ny fanafahana ny fahotana ny fahotana de zao hoe tena sakana lehibe tsy andraisana fahakakana azotsika amin'izay zany zay ke zany mahatonga ny olona amin'izao miteny tsisy fahakakana tsony satria manota be ny olona de mazava ho azy fa tsisy fahakakana zany tsony iainany fa zao na iza ndray manomboka afaka ao anatin'ny fahotana io de hita fahakakana izy ary tena hita rehefa manantona le Andriamanitra nofo rehetra manao zay asaina ataon'ny Andriamanitra nofo rehetra manome fahefanany io Andriamanitra nofo rehetra io de Jesosy Kristy ho mpanjaka omena laky izy hoe mesa ataovy zay tianao atao tsy za tsony mpanjaka amin'ny fiainako fa Jesosy ho mpanjaka amin'ny fiainako faharoa de hoe avelako izy anao zay tiany atao ary za koa manaiky zay zavatra mpanaoviny ry havanao ny fahotana sakana tsy andraisana fahakakana inarany tiatsika anota mety mafinaritra le manota satria tsika olombelona nofo de tia manota ohatrany hoe tsara be le izy fa saingy zao tsy azahoana fahakakana mihitsiny fa de miady rery zany ny olona ao anatin'izany fahotana zany fa zadiny koa nefany fa rehefa manota de very ane very hevitra very fanahy very any amin'ny afo be zay ny dikan'le very voalazany ten'Andriamanitra tsy tian'Andriamanitra ao amin'izany tsapanao ve very hevitra ianao amin'ny fiainana ilainao le fahakakan'Andriamanitra anova ny fiainanao ary fahakakana lehibe zany hoe afaka amin'ny fahotana zany tsy mahay manova ny odiny eto am-piainanao izy ny ten'Andriamanitra tsy mahay miala amin'ny fahotana ny olona vitsikely mba hainy fa rehefa tena voafatotra izy de mila tanana mpamahy voalazany ten'Andriamanitra ry havana fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy izay rehetra very sy voafatotra ry havana voalazany ten'Andriamanitra Matthieu 1:21 ka hiteraka zaza lahy izy ary ny anarany atao hoe Jesosy fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotana Jesosy no mpanafaka amin'ny fahotana ary fahatongavantsika manatona an' Jesosy ao anatin'ny fotoam-bavaka zay atao misy natao hoe vavaka fanafahana amin'ny anaran'i Jesosy manafaka amin'ny fatorana sy fangejana amin'ny fiainantsika tongava ry havana fa ho raisinao izany
tongava ry havana fa anafaka anao Jesosy Kristy aza mipetraka fotsiny ao fa tsy maintsy mihetsika ianao ahafahan'ny fahagakan'Andriamanitra hikasika ny fiainanao. Noho izany a ny tian'io ity dia zao tsy Andriamanitra manavakavaka izy ka hoe retsy ihany tiako anaovana fahagagana na ny olona tahaka izao ihany tiako anaovana fahagagana fa Andriamanitra ny nofo rehetra izy zany hoe Andriamanitra tsika rehetra izy a Andriamanitra ao izy a Andriamanitra ny olona rehetra na continentaiza misy azy a dia Andriamanitra ny nofo rehetra Andriamanitra ary anao fahagagana amin'ny fiainantsika tsy miankina hoe gazon ngela zay dokotera ozy dokotera efa ela loatra ho ny zavatra io hoe tahaka le boka teo ry havana dia zao mampahery anao a fa boka fololary eo efa elo reo miboka ry havana fa rehefa niteneny Jesosy izy endana amin'izay fa efa sitrany ianao tsy natao ninina fotsy fa zay niteneny mila ikina le teny lazain'Andriamanitra mila inona zay lazain'Andriamanitra dia tonga nofo tonga rà tonga zavatra azo raisy tanana afaka tsapaina afaka hita maso rehefa inotsika izany. Ny olana dia izao hoe ny olona manatona Jesosy izy fa samy ino zay lazainy samy metehitra amin'izay lazainy fa raha metehitra amin'izay lazain'Andriamanitra isika dia hipotra ny fahagagana voninahitra dia ho an'Andriamanitra ireriany manasa anao izahay ao anatin'ny fotoam-bavaka lehibe izay tanterahanay ato amin'ireo fiandrondra kely nasanantsika rehetra ny andavanandro moa dia ny alatsinainy misy natao herinandro mahagaga amin'ny enina maraina naizanaiza misy atsika eto Antananarivo sy manodidina dia manasa anao izahay fotoana tsy lavabe kory izay amin'ny enina maraina manomboka dia afaka mandehantsika avy eo mandeha mamonjy ny toeram-piasana. Ny talata sy alakamisy dia misy vavaka sy fivadikana izay manomboka amin'ny valo sasany anasanantsika rehetra fa amin'ny talata sy alakamisy io ihany koa raha ohatra hoe miasa ianao zany dia amin'ny 12 dia izao hoe misy vavaka atoandro ao izay amin'ny 12 tsy hoe miravarariva be kory zay fa eo amin'ny adiny roa eo ihany dia anasanantsika rehetra manomboka amin'ny 12 zany io vavaka talata sy alakamisy io fa ny alahady kosa dia amin'ny enina maraina dia efa misy amin'ny 9 amin'ny 10 amin'ny 12 ary amin'ny 2 ratolakandro anasanantsika rehetra tongava soa tompoko satria mbola tsy miova Andriamanitra fa Andriamanitra nofo rehetra izy anjaranao izany amin'izao dia miteny aminao ao anatin'ny olana io hoe raiso ny fahagagana androany raiso ny vahaolana androany malemy ianao mpofandrina miteny anao sitrany ianao zao mitsangana eo amin'ny toerana misy anao io tsapanao hoe misy zavatra mazo anao anio androany dia zao hoe mitsodranao anao raiso zany teny tahaka an'Andriamanitra miteny amin'ny alalan'ny vavaka hoe raisinao ny vahaolana na izy ianao na izaka mino izany lazain'Andriamanitra izany fa ao anatin'ity fotoana ity dia milaza aminao zay rehetra maheno sy mahita amin'izao fotoana izao dia mandray fahagagana izy amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy dia raisinao zany amin'ity androany ity amin'ity androany ity dia mandray ianao mino ohatrany hoe zavatra hoe kely ohatrany hoe tsy misy aucun sens tsy isy dikany kely zany zavatra ataon'Andriamanitra kanefa izao raha raisitsika amin'ny fotsika rehetra zany raisitsika goavana dia izao hoe ianao mihitsy no misitraka izany fahagagana izany. Eny ary ava-malala dia amin'ity anio ity aloha andaontsika rehetra mbola hivavaka ihany vavaka fo kely aloha nataontsika voalohany hoe hiteny hoe Jesosy eo mampandroso anao ary mame fahefana anao ianao no manam-pahefana amin'ny fiainako hifonako ny fahotako rehetra ndao arintsika rehetra no mamerina izany vavaka izany. Andriamanitra fatako fa Andriamanitra ianao mifonany amin'ny fahotako rehetra ao Jesosy eo mampandroso anao meko fahefana tanteraka amin'ny fiainako ianao fatako fa Andriamanitra mahagaga ianao manjaka atao natiko ianao manomboko izao dia ianao ny Andriamanitra ianao ny mpanjakako amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Izao indray dia izao hoe hivavaka isika vavaka ho anao vavaka ho antsika rehetra vavaka ho an'izao firenena izao mba tena hoe hokasihan'Andriamanitra mahery zany vavaka izany mahery noho ny vola mahery noho ny tanjaka sy voninahitra mahery noho ny sandry mahery noho ny famisaviana zay rehetra hery fantatra ao dia mahery lavitra noho izany le Andriamanitra mahagaga Andriamanitra ny hery rehetra araka ny nambarany teo amaranako azy hoe indro izao Jeremia 32:27 indro izao anao Andriamanitra nofo rehetra moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko fa hivavaka ao androany ao amin'ny firenentsika hivavaka ao anao koa androany raha eo amin'ny anaran'i Jesosy
vavaka ho an'ny firenena malagasy, ny olo-pirenena malagasy hatrany amin'ny filoham-pirenena ka hatrany amin'ny vahoaka rehetra, ny gouvernement, ny antenimera-pirenena, Andriamanitra ny isa paritra rehetra hatrany amin'ny fokontany ny vahoaka rehetra. Mamindra fo amin'ny firenena malagasy ianao, mamindra fo aminay tsirairay avy na lana vavy na tanora na zaza mena vava na ankizy kely, amin'ny anaran'i Jesosy kaseo firenenay, amin'ny anaran'i Jesosy amindrao fo ny firenenay, ny ninasany maizina fatorana dia lavaravana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Miala amin'izao firenena izao, miala amin'izao firenena izao, arodako ny fanjakan'ny Satana amin'ny anaran'i Jesosy. Raisinay ny famindram-ponao, sitranina ny firenenay, dia misaotra raha io amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia manao mandram-piona aminao amin'ny manaraka indray. Magaga loatra ianao Jesosy o. Andriama ny tsahe maga ka ny zavatra natao ny tanàna. Nikitana azy kosokoran'andro, asan'ny tananao zany. Raha sainsaina tokoa ne Jesosy, ny voary rehetrarehetra tsy takatry ny saina hoe ianao miazona ny zavatra rehetrarehetra, miazona ny masoandro tsy latsaka, manome anarany kintana tsirairay, mampisy ny volana. Mbola verina ihany hoe Andriamanitra magaga ianao, ary amin'ny fonay izay isaintsainany zany, tsy eo amolotra fotsiny Jesosy, fa androany izay tena iaiky fa mahay manao zavatra rehetra ny Andriamanitra, iaiky izay fa tsy misy taka ny Andriamanitra. Nous aussi en ligne, Seigneur, nous voulons proclamer ta grandeur aujourd'hui. Quand on regarde ta création, on n'a qu'un seul mot qui vient dans notre bouche, c'est que tu es tellement grand et que ta grandeur est insondable. On ne peut imaginer, on n'a même pas les mots pour décrire combien tu es grand. La terre est remplie de ta gloire. Wow, les bénins de ce, les bénins à Jémancho. Tsy manompo Andriamanitra kely izany, Andriamanitra ambony ny zavatra rehetra ianao. Midera now, Andriamanitra.
filazana lehibe manasa antsika kristianina rehetra ao am'ty androandroany ity ho tonga isika ny alatsinainy maraina manomboka amin'ny enin'ora maraina ka hatramin'ny fito ora maraina zay tanterahana ao amin'ny fiangonana Refy Androndrakely fa misy inona ao amin'io alatsinainy maraina io isy fanompoam-pivavahana spesial na fotoam-pivavahana zay anasanatsika zay nomeko anarana hoe herinandro magaka ny foloko de zao satria namangy Andriamanitra hoe zay rehetra tia hita an'Andriamanitra miasa mandritry ny herinandro diavin'iny tia hita an'Andriamanitra maneho zavatra lehibe sy magaka ny fiainana mandritra iny ny herinandro diavin'iny de hoy iaho hoe andao atsoko daholo ny olona rehetra ho avy isika ny alatsinainy amin'ny enin'ora ka hatramin'ny fito ora ka hoy iaho hoe tongava tompoko tongavy ianareo aza tany manomboka amin'ny enin'ora kanefa ihany ko amin'ny fito ora tsy maintsy tapitra ny fotoana fiarana vavaka no ataontsika ao ka zay noko ary inono ihany ko de ho amarin'Andriamanitra herinandro magaga ka dia tongava tompoko ny toerana ao amin'ny fiangonana Refy Androndrakely manateranao eo namiko eo naminay amin'io alatsinain'io samy tain'Andriamanitra